manome any amin'ny 12,800,000 iray milanja ny vidin'ny trondro ny vola azo avy amin'ny dobo iray mirefy 20 metatra ampitomboina 20 metatra. Vidiny eo amin'izany ny vola mety ho azo, ary zay mahatonga azy miteny hoe raha ratsiratsy ny tanimbarinao, na koa izy mahatonga azy hoe tsy teny vesaka izy fa zay nahatonga azy nanamafy fa fiompiana mahavelona ny fiompiana trondro, satria mety raha sy lazatsika amin'ny famolena hafa mety ho veleran-tany mety ho lehibe no hazo ahoana izay vola 12,800,000 iray milanja izay, na vokatra mety ho aman-taoniny maro vao ahazoana izay vola izay. Nefa eto amin'ny fiompiana trondro voalohany vidiny ny kilao dia efa tsy mitovy, ary velaran-tany iompiana azy dia efa tsy mitovy raha teo, ka ary ny asa atao ihany koa mety ho mora lavitra ny miompy trondro raha hampiaina amin'ny asa fiompiana hafa na fambolena hafa. Zany moa tsy milaza koa rehefa hoe tokony hiompy trondro daholo, fa araky ny teny teo hoe samy manana magnavarana azy le olona. Ny tanontsika moa mity fandarana ity dia mba samy hahita zavatra hanatsara ny fari-piainany ny tsirairay. Zany akory tsy milaza fa aza manao zavatra hafa, fa eto moa zany dia fiompiana trondro ny resana, ino ny tombony azo amin'ny fiompiana trondro. Izay no mahatonga ny hoe misy kely fanazavana nanampiana ny fanazavana nomeny Madame Martine raha ohatra izy nilaza hoe mahavelona dia mahavelona ny fiompiana trondro. Ho antsika zay mila sorabola amin'ny ariary moa amin'ny vidin'ny trondro azo avy amin'ny dobo niompiana zanatrondro 800 afaky enim-bola dia voalohany aloha mahatratra agny amin'ny 700 kilao ny lanjan'ny trondro azo amin'izany dobo mirefy 20 metatra ampitomboiny 20 metatra izay, ary ny vidiny amin'ny ariary dia raha 4,000 ny kilao dia mahatratra agny amin'ny 4,5 hetsy sy 2 tapitrisa ny vola azo amin'ny fiompiana dobo mirefy 20 metatra sy 20 metatra. Zay no mbola hanamafisany tenin'ny Madame Martine teo hoe mahavelona izy ny fiompiana trondro raha ohatra ka atao anton-draharaha, mba tsy ilazany tarehimarika, satria moa tarehimarika zay efa samy resaky hafa koa zay fanjarany, nay mampahafantatra fa sady anapirofo mitondra eto ny pirofo fa fiompiana mahavela ny filao. Zay no mahatonga ny fanazavany meny teo ny tarina mba hahafahany be sy ny maro mahatsapa tokoa fa mahavelona mariny ny fiompiana, zany hoe mampidibola marina tokoa ny fiompiana trondro, mba hahafahany metray hisafidy amin'ny asa tiany hatao. No mahatonga ny fanazavana somary ny tarina kely, satria moa raha ny faniriana dia mba tokony manana zavatra hamelomany tegna daholo ny tsirairay. Ary eto amintsika moa araky voalazany teo ny tilapia ity tsy mifidy rano amelomana azy fa mahavelona azy avokoa zay rano rehetra araky lazany teo, ary tsy mifidy fa zay sakafo misy amin'ny toerana dia mety mahavelona nyty tilapia ty avokoa. Ka izay koa, satria moa eto amintsika misy daholo ny rano, misy ny matsabory na ranovory, misy ny tanimbary. Izay no antony ny safidianana an'ity fandaharana ity, sao dia mba hisy maro zay mba mety afaky hanao asa hahavelona amin'ny toerana zay honenany, mba tsy ahavoatery azy hifindramonina vao hahita zavatra hameloma-tegna. Natonga nakany trondro efa faniriako hatrin'ela fo zao mbola nianatry tamin'ny université tao
nanaraka fiofanana siansy zao dia avy eo amin'izay nanaraka fiofanana momba ny élevage tao amin'ny université ny Majunga dia tao tafatsiry tao anatiko le fiompiana trondro na resaka aquaculture dia mahita ny amin'ny ohatra hoe maheno lazany amin'ny firenena ivelany toy ny aziatika raha ny fomba nampandrosan'ireny dia fiompiana hazandrano na aquaculture dia ahitana trondro zany vokatra. Dia firy zany zana-trondro ampianao reny trondro? Reny trondro mbola tsy nahazo zao tamin'izao aloha. Fa inona tany? Anatin'ny fanamboarana bassin divinitaire. Ay. Fa kosa efa nahazo zana-trondro ndraiky tamin'ny Patima, projet Patima, teo amin'ny 5000 teo. Bassin anankiroa ny toerany. Bassin izay mirefy 800 mètres carrés, 40 mètres fois 20. Dia 1700 ny amin'ny bassin anankiray dia 3300 ny amin'ny bassin. Raika élevage intensif, 4 pièces par mètre carré. Dia raiky zany 2 pièces par mètre carré. Ny sisan'ny trondro amin'ny bassin anankiray izay mirefy 800 metatra toradroa, mirefy 70 metra fois 20 metra, dia ny sisan'ny trondro ao anatiny 750. Dia ny anankiray koa toraka mitovy angeza ihany amin'ilay bassin iray dia 300 sy 300. Dia apery volana izy nompiana amin'izay agnatiny eo? Ny eo amin'ny croissance zao mahita eo amin'ny 1,2 grammes par jour zany ny amin'ny fitombon'le raha amin'ny logika atiky. Dia firy volana nompiana raha? 4 jours, 4 mois io. 4 mois? Dia firy grammes izy amin'ny voalohany, dia firy grammes izy vao? Ohatra eo mampiditra amin'ny 1 gramme, 3 grammes zao nampidiriko dia 4 mois ohatran'io zany mety mahita eo amin'ny 200 grammes à 250. Ino moa re dobo reto? Ty dobo ty zany natao fanabeazana trondro, fanatavezana trondro zany tena marina. Dia le dobo ohatran'izao zany tiany projet hoe aparitaka amin'ny tantsaha-piompy. Dia ny mahasamihafa an'le dobo zany lalina. Eo amin'ny 2 metatra eo zany farafahakeliny amin'le dobo. Dia ny ao ambany eo zany tsy mahitsy fa somary miorirana kely amin'izay mba manamora fanalana ny rano. Dia faharoan'izay misy fampidiran-drano amin'ny tuyaury, dia misy fanalana rano amin'ny sisindry. Io zany no ahodina dia lasa voaka very ny rano. Dia ankoatran'izay ohatra zao jerevantsika le lokon'le rano eto dia somary mangarangarana, mbola tsy dia maitsomaitso tsara zany. Dia io zany ilaina le fanamasahana miaraka amina zezika biby zany, ohatra hoe zezika akoho, zezika kamo. Dia rehefa loko maitsomaitso tsara iny amin'izay izy zay vao atao ao le trondro. Le trondro le kelikely io zany dia afaka efa bolana 5 volana eo dia lasa afaka varotana eny an-tsena amin'izay ny trondro. Teneny ireo manam-pahaizana fiompiana filao na tilapia na ireo efa mikaroka amin'ny fiompiana tilapia ny teny hoe fanamasahana dobo. Ny antony rehefa masaky ny dobo dia efa afa mamely tena ny filao na tsy omena sakafo intsony aza. Ino moa natao hoe manamasaky dobo ho antsika olo-tsotra? Ny atao hoe manamasaky dobo dia manisy zezika avy amin'ny omby na avy amin'ny akoho na avy amin'ny ganagana, raha sorona zezika avy amin'ny biby na vorona fiompy rehetra dia azo atao zezika, atao iompiana tilapia na filao avokoa. Alaina zany zezika avy amin'ny akoho mamborona dia atao anaty dobo alohany ampidirina trondro. Zezika io zany lafa ampidirina anatin'ny dobo dia asiana rano ho lo tsara. Rehefa lo io zezika io dia ampidirina amin'izay ny rano. Aorinan'izay vao ampidirina ny zana-trondro ompiana amin'ny dobo. Zay natao hoe manamasaky dobo. Ny ganagano no anisany nadokotra
fiompiana manamasaky dobo tena tsara hoy zareo araky ny filazany zareo manam-pahaizany. Izay no antony aporisihana raha fa hiompy tilapia na hiompy filao dia ampiarahana amin'ny fiompiana ganagana na dokotra izay, satria raha fa miompy ganagana na dokotra dia mandro amin'ny dobo mpiana tilapia, ka nizezika avy amin'ny ganagana na dokotra dia anisany manamasaky ihany koa izay dobo zay. Zany hoe raha fa masaky ny dobo araky naverina mandeha teo dia misy sakafo ho hoaniny ilay tilapia amin'io anaty rano io. Izay no amporisihana mandrakariva raha sahirana amin'ny fitadiavana sakafony fiompiana tilapia dia amporisihana mandrakariva hampiarahana amin'ny fiompiana tilapia ny fiompiana dokosa na ganagana izay, satria mampitombo trondro na tilapia ny fisiany fiompiana ganagana na dokotra amin'ny toerana na dobo iompiana tilapia izay, hoy zareo manam-pahaizana. Ilao no manao ty fiompiana filao vahiny ty na tilapia ty, fa ino nahatonga nanao azy? Nahatonga nanao anazy ty de efa nana fihetsepo hatramin'ny ela za zany nanomboka 2010 de efa nana nieritreritra programme. Nisy projet patimage nandasy enda nandalo taminay taty nanao fanadidina zany Madame Louisette. De teo zany nametraka ny anarako hoe za milina tianao azy io. De rehefa iny izy iny de tonga nisy formation de tonga de napetsondro tany Majunga za. Salasalan'izay zany le izy. Zay firy zao ny ino dolo zao nataonao eto? Ny fompiana eto? De misy carpe ao, misy tilapia ao. Ny fagnontaniana mipetraka hoe ianao ve mamoaka zanatr'omby sa magnalehibe sa sady izy roa miaraka ataonao? Izy roa miaraka ataoko daholo, sady anatin'ny programme zany mamoaka zanatr'ondro sady manibe. Zay zany ny eto aminy. De fa firy zany ny zanatr'ondro navongana teto ka? Mbola tsy namoaka aloha e. Sarotra ny lazaina hoe amoaka. Ka le trondro le atao sakafo zao fa firy navakana te? Le atao sakafo zany eo amin'ny 20 kilo eo no namidinay teo aloha, filao eo amin'ny 500 isa zany natiny. De afirena ny mpianao zay teto? Nompianan'izay zany efa bolana sy 7 andro. De firy grame izy niditra teto, de firy grame izy nivoaka teto anakapobe? 67 gramma izy niditra. De rehefa natao ny le izy navoaka teto? Izy navoaka zany farany ambany 200 gramma, 250 gramma, farany ambony 390 gramma. Manahoana nga mahavelona ve le fiompiana telo ve? Raha mifieritreretako azy aloha de tena mahavelona mihitsy, satria za zao mieritreritra amin'ny mpiko trondro io toerana ray bassin kiray io dia vary eo amin'ny 1 kitapo na raha be indrindra 1 kitapo sy tapany. Nefa ny za zany rehefa mivaritra le trondro mihoatra lavitra an'izay mihitsy le mividiny. Gasy raha grave zany nga sady ovanao familena filo avy zany tany marina sao fa le za. Ka tsy maintsy zay ka mifampitahalana tsy maintsy misy.